in-droa ny Fizarana faharoa amin'ilay tantara no soratan'ny Faustin Rarson, tantara nampitondray ny lohateny hoe midiarin'ilay ditra. Ahenonareo ny feon'ny Ary, Vero, Liva, Arsène, Arliva ary Régis. Jean-Jacques Randrenarivony no nikady ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanaditosa. Zazalahy taizandrenibe ny parany rehefa nodimandry hatramin'ny mbola nahakely azy ny reniny nateraka io renibeny io. Azo lazaina hoe zaza tena teraky ny fitiavana marina tokoa izy satria torotoronina tao anatin'ny fitiavana tsy nisy fitaka, fitiavana tsy nisy fanereny, fitiavana tsy nisy nanembatsembana mihitsy, na avy amin'ny reniny tondra azy folovolana na ny rainy na torotoronina azy. Fitiavana azo lazaina hoe mety tsy ho hita intsony amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny zava-misy manodidina izay fitiavana izay no dinihany. Saingy tsy naresy dohika ny toeran'ny fitiavam-boninahitra teo amin'ireo ray beny, indrindra fa ny renibeny izany fahaterahany vokatry ny fitiavana tena marina izany, ka nikendreny io renibeny io hatramin'izay faran'izay azony atao ny anafoana ny fisiny satria rehefa tonga hatrany amin'ny fananana azy ny fiainandreniny tsy nahalala izay ambonin'ny tany tokoa, indrindra teo amin'izay natao hoe fiainana mahazazavavy, ny toetoetry ny vehivavy, ny fombafombany, ny tsy maintsy ho fitondrantena ny vehivavy, indrindrindrindra eo amin'ny fotoana ifoazin'ny fitiavany sy ireo maro hafa tsy ho ary voatanisa satria zavatra tsy mba natoron-dreniny azy akory izany rehetrarehetra izany. Iny fa na dia izay farany kely indrindra tokony ho fantatra sy tsy maintsy tandremana azy ary dia noelohana mihitsy fa manalabaraka ireo ray aman-dreniny izy manintsana ny vonina any amin'ny tany amamonina ary rehefa izany dia nitakonana hatrany amin'izay anjara masoandro ny eto an-tany ka nefara tamin'ny fahafatesany sy ny fitondran'ny zanany hiparany aretina mandra-pahafaty. Raha niteraka azy moa noho ny fandrahonana nataon'ny renibeny dia nampandosirin-dreny ny fony vonin-tsaika-amboky izy na dia vonina ny ampakatra ny reny no amin'ny fanambadiana azy. Fantatry parany tamin'ny alalan'ireo diarirona fenindreniny tao anaty kidoro ny tantarany ankehitriny rehefa nietsika ny aretiny ka tsy nisy ny sarangotany afa-tsy ireo kidoro rehefa tontany ela satria dia tsy mikarakara azy araka ny tokony ho izy tokoa akory ny renibeny fa dia onjoonjon'izy samirereny rehefa mietsika ny aretiny. Indray andro tapa-kevitra izy ny andrahona ny renibeny mba hikarakarany azy amin'izany aretina vokatry ny nikendrena azy tsy ho isan'ny olombelona ka mitaiza azy mandra-pahafaty izany. Nohidiny avy aty anaty ny varavarana efitra misy azy miaraka dia nitazominy ny lakile. Nanampatra nanalan'ny alahelo ny fony, ambarano tsy hisy naovinanaoviana, ahatsapa, afa-tsy izy irery ihany, nitrerony izy, nanometsiny, nandatsa, eny, nanompa mihitsy azy ty renibeny no fatorany hipetraka tsy hetsika eo ambony seza. Gagagaga ihany renibeny tamin'izany fisehoan-javatra rehetrarehetra izany, ary rehefa tena nianiakatra ny tosidra dia anieriny ty farany ny antso vonjeo, ary dia voaratra ny ty zafikeliny tsinahy izy raha iny hidifiny nanambanany azy tamin'ny kopahiny. Notazonina teny amin'ny zaza manditra parany amin'ny mahambola tsy ampitoana azy ny aloha ny fotoana hitsarana azy, ary teny no ny fampionany matetika tamin'ny mpisolo vava no tendren'ny fanjakana hiaro azy eny amin'ny fitsarana noho izany fitrangan-javatra izany. Tonga ny fotoam-pitsarana, ny fanarahanao toy ny zava-mitranga ao no ahafantaranao ny toy ny tantara. Ny anafaizana no nikapohana mandrivorivo, hafa ny vokany. Tsy araka ny nikendrena azy, nampiova ny fisainako toa ny amatotra kokoa izany. Na tsy nitsotra tamin-dra-paratsoa ny anton'izao fariako izao aza dia toa nahalala mora foana izay nanjoa ahy izy. Sambany tamin'io nampiondana ny lohako teo an-tratrany io no nitenenako tamiko hoe Lala, inona ngeno mampahory anao ka malasatra amin'ny masonao tahaka izao e? Ambarao ahy ombonako izay manjoa aminao e. Na ningavy azy ra-paratsoa toa satroko ny ampahory azy amin'ny fahalalana izay nikapohana noho ny fiarakarahanay. Toa tiako kokoa zakaina samirery ny fahoriako, fa na dia manga ny kapoka sy ny vono aza ny nofoko dia toa nahasondriana tokoa ny nampihipinany ahy. Efa nisy aton-javatra na mihipina ny raiko na ny anadahako aho fa izao fa mihipina ny ra-paratsoa azo tsy haiko izay anoharana azy. Raha fifaliana ho any ny ara-dalana tamin'ny ra-paratsoa ka nahavokapokapoka dia izao ny anaonay izao no nahatsapako lalina fa tia olona iray ny foko midobodoboka. Raha tsy voakapoka inoko fa tsy nahafantatro izao fahafinaritra na manakin-doha amin'ny tratran'ny ra-paratsoa izao. Ny afina fiainanay ny fiarahanay taty aoriana.
Arakaraka ny sakananano tsaroko nandrisikako koa angalatra fionana amindra-paratsoa. Tony tsy fahafahako manara-po amin'ny fiarahanamo no maika koa anjavidina predareda ny afim-pitiavako aminy. Izy no olona famborago izay miafina indrindra tany am-pokotany. Mahalala misimisy kokoa ny amiko no ireo ray aman-dreniko izy. Fantatro izany ka inoko. Ny lasa lavitra ny fangalaranay fiarakarana, ny safosafo ny serana, tonga sangisangina nay taitra, ny orokoroka ny vadika ho tsongotsongo mampakafanahy, ary maika nitiavana ifamimpiana kokoa. Tsy nahatsapako izay ataonay izany rehetra izany. Tsy nahafahako ny eritreritra ny saitsaina. Asa, fa tsy nisy nanoitoana izany. To nanara-po tamina etaeta tsy mbola fantatro mba ho haiko fahafahany izany. Etaeta to mampipoaka ny nofoko manontolo. Tahaka ny olona miraparapa ao anatin'ny espito nefa tsy mahalala matahotra. Nahery, nafonja tao anatiko ny nahalalako fa izany etaetako tsy haiko fantarina izany. To olona dala mikatsaka ny masondra-paratsoa itopy eny amiko, ary ny molony satroko ifampitohaka amin'ny molotra tsy misy farany. Tsy ampoka ny fahafinaretako raha tsy afaka izany etaetako izany. Tsy hofeno ny asambarako raha tsy afadiana amin'izay mandoro ny nofoko. Raha ny amin'eny no ila vonjy analako izany etaetako izany. Fantatro miariary fa ho latsa, fanabatiana aza angamba. Daka azo voniny mihitsy ahafaty ahy mihitsy no valiny izany. To nampieritreritra ahy izany fa ny olona azoko antoka sy azoko ianteherana dia tsy misy afa-tsy ra-paratsoa. Raha tsy izy, tsy afaka ny etaeta ny mampakina na ny saiko na ny fanahiko na ny nofoko. Ary tamin'izay tokoa vao fantatro ny nanaovanahary ny mahasamihafa ny toe-batan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ifamempenony amin'izay tsy feno ao aminy. Izay vao fantatro ny antony treritreronana fony fahakeloko ka nilazana tamiko fa fahavetavetana ny finiavako te halala izany. Tsy nisy neniko na dia kely aza ny vitanay tamin'izany. Nampiova ho vehivavy lehibe tena tonga taona izany fotoana ny arahanay izany. Nanjary to olona iray tena tamiko tsy foko isarany ra-paratsoa hatreo. Nitsotra tamiko rahatreo koa izy fa tsy mahazaka na dia manalavitra fotsiny aza. Raha mba tsy nanam-piovana mihitsy ny laza ny fahasambarana sy fahatretrehana izany. Indray andro hafahafa be ihany nandrenesako ny tenako. To nangatsiaka nefa ny andro mafana dia mafana. Anavy angamba. Sery tsy vaky koa anga. Ny salebolebo sakafo tsy zaka ny vavoniko indray koa angamba. Raha tsy torimaso koa. Ary rahana amin'ny fanaovana ny asa mandraraha ato trano angamba mahatonga izany. Teny ihany. Ny ovaova be ihany izay natao fanaviana. No heverina ho sery tsy vaky ilay natao sakafo tsy levin'ny vavoniko ka nampisalebo-lebo. Nandary tsy nahazaka fofon-tsakafo aho. Tahaka ny vary mandroatra ohatra. Teo avy nahazo an-tsaina nampitebiteby ahy ihany teo am-boalohany na misavosako azy. Natahotra ihany koa. Nefa noho ny kelikely. Falifaly tokoa rehefa namisavisa lalina. Tsy anatona neny mihitsy aho. Ataoko fady ahy izany na tsy misy olona azoko atonina aza. Fa dia ho tapitrandro iainana raha ilazako izao azoko an-tsaina fa manjoa ahy izy. Tsy misy afa-tsy ra-paratsoa ihany no lazoko antoka. Sady antokana tsy maintsy atoniko hampahalalako izao manjoa ahy izao. Tsoroko nefa fa nanamafy aho. Nangovitra mihitsy aza raha nanontany ny tena hoe ho sitrany ve nefa ny fampahalalana azy ao entiko izao. Parany manontany an'ny fahasalamako ianao. Misaotra anao aho. Ianao hitako fa salama tsara. Izao ahy
ka ny hafahafa be mihitsy aho zany toetenako zany. Hafahafa maninona zao no fahitako anao ka? Hafahafa manahira-tsainaka. Hafahafa ahoana ary? Tsy noho izy manahira-tsaina anao aza ve no tokony hanambaranao azy amiko? Tsy tonga tamin'ny daty tokony hatongavana neny ny fadimbolana e. Hitako hendratra ihany raparatsoa ny tsorako an'izany. Nitebiteby mafy mihitsy aho. Fantatro tsara ny akamaroan'ny tovolahy dia irohizana amin'ny adidiny sy ny andraikiny ny terahany tamin'ny zazavavy tsy vadiny ara-dalàna. Misy dia sa mandahakitsy rano-tsotro zao. Manilay zazavavy io tsy mahay mitandry tena aza. Ny ahandra-paratsoa na faly ve sa nahasorena azy ny fahalalana izany. Naharitraritra ihany vao namaly ahy izy. Nobanjiny mafy aho. Tsy tratra. Nosotominy aho. Nofihin'ny mafy. Noroany takolako. Ny molotro. Dia hoy somary nampiantakely ahy tamin'ny famihinany. Efa hatramin'ny andro vitsivitsy aho no nahatsikaritra zao endrika mahafatifaty azy zao. Nahafinaritra jerena anao tao ao. Volona akondro ny endrikao, mateza diniana. Tsy nanampoka azy akory ianao fa efa niandry dia niandry izay efa fantatro fahaenanao aho. Ny tsy nahadiso ny fiheverako no nahatetra-pifaliana fa tsy antony hafa-tsy akory. Kenakena ho tonga soamantsarotro zanantsika mitsimoka ao kibonao zao fa ho fifalintsika tokoa ny taiza sy hanabe azy. Vita mora tamin'ny mpahafinaritra ihany ny asa raparatsoa. Tsy niafina taminy eny ary nahatsikaritra tahaka an-draparatsoa koa izy tamin'ny fiovan'ny endriko fotsiny ihany no ny volon'ny akondro. Tsy niafina tamiko raha teo efa andro vitsivitsy izay ny fandinidiniany ahy. Za koa nahatsikaritra izany ka tsy nahafehy tena fa mamana tsy enjena. Rehefa misalebuleba dia mamonjy miafina lavitra azy mihitsy mba andohavako. Inona tokoa ianao? Ity neny efa andro maromaro ihany taorian'ny neonako tamin'ny raparatsoa moa tamin'izay. Vinobino-drendrika nanatona sady mikitakita. Efa mitady indriry le tonaka tsy valahary ity ka ahita tsara mihitsy indriana io. Tezitra mafy raha indrina dia anafena indriza fa mitoejazy indri. Zaza manala baraka nay menakavy indri ka mahatatesa ny fanaovandri tsinitsinina ny aja mambonina hatray. Nibahana tao an-tsaiko ny fankairezan-draparatsoa ara na rezany tendreniko izany aho. Nakahery ahy iarovako tena ny fahatsiarovako ny tenin'ilay rain-janako. Tsy nimaly tokoa raha namaly ny fantanininy eny. Fa manala baraka anareo ahoana moa? Fa efa zaza mivadika do mivadika lakoraika efa fatra-pitsindratsindra loatra tika tsy mahafantatra tsoa izay tokony ho tandremana. Mananao foana taky ny olona efa lany enatra. Be voka tsy manambady indri. Voninahitra amin'ny totohitra nga zany indri fa tsy fahafaham-baraka tsy roa matany mihitsy. Tsy misy olombelona na zava-mananaina zava-maniry toejaza foana, tsy nisy olona na zava-mananaina tsy nisy ny vadiny tsy akory roneny Ty vavy. Ary zava-doza velively zany fa ny lalàna voatrizy nahary tongotra matanana ny olombelona. Inona hoe ilay tsy valara samy olona ity zany vavandry amiko zany Tsy tsara velatsiana amin'izana amin'iza ary neny aza manantena ho zaza montina, botsiana, nefa ny atakonana any ny tandroka sisa tsy naniry teo amin'ny tapikandro no tsy nahade volo-toetra mampanahy azy ireny. Raha zany tadiavinao ho fitandrona ny aja mamboninahitra neny, tsy mahamenatra velively ny hitakibo mitondra voka. Tsy kibo momba ny aka tsy misy mahamenatra velively zany Fa najako ny tenako zany. Hay fa nahay ny indri mihitsy ny anala baraka anay. Oviana nisy vehivavy mitoejaza tsy hitapoky-tapirenena moa nakarim-bady ara-dalàna. Mamondrongony nga ndry ity sady nahafahana na misy kely no zava-mahamenatra sy fahampisomasoandro avy ireharehandry. Ny anjonako raha ny anjonako ny reniko tamin'izay ny tenenako hoe
Tsy fiatsaram-belatsiry neny na nomezako voninahitra nareo na noviana. Hitan'ny masoko, hitan'ny masonareo sy ny olona tahaka anao, fa misy de misy ny tovavy masomaso to fakatahaka amin'ny fitondratena. Fa ny atakonana any, mahasamitola lehilahy mihitsy amin'izay lazainareo fa tsy fampiseho masoandro. Raha na aleonareo kokoa zany, tsy afaka miverin-dalantsony afo zao. Zao hita masonao zao ny fankalako zany miatsara velatsy zany. Tsy mahay ary tsy anangy lany atakonany masonareo any ah. Ndimy toe-jaza tsy manambady zao ve tsy efa milaza aminay miariary ny toetra ndimy tsara velatsy aminy, ha? Tsy tany atakonana tany akory nazo ndrikitra tak zao. Eo ndriny mianakendry manenjika ny ankizy vavy mahay mitondra sy mahafehy tenany io. Tena ady mihitsy ny anay mianaka tamin'ny fionanay io. Ny reniko mandevylevy amafy mihitsy. Za kosa niaro ny tenako amin'izay vitako tsy atsiarovako fahadisoana ka hoe akivikivy afoana. So avanonako zava-doza amin'ny efa nanafarandra-paratsoa. Marina ny teninao roneny, fa tany atakonana tokoa nazoky izay entiko amboako zao. Tsy atsarako ivelatsiana oviana na aminiza ny fitondrako azy. Fa tsy fahafirin'ny vehivavy lazaina fa diso ah. Hatramin'izay niarakarahandi tamin'izay lehilahy nampananandrian zao zao na azondry ihany koa io sain-dratsy rehetra io. Ninina filazandry de efa titran'olona faikan'olona na azondry zaza tak zao. Minoa andry fa tsy anampy andriana lehibe an'io zaza io zay lehilahy zay. Jereo tsara ne. Fitiavako azo ny nananako zao sombo ny haiko etiko amboako zao. Raha ampahafantariko anao mazava tsara zany roneny ah. Zato amaivanandohan'le tsy valahary ty. Everindry vita amin'ny fitiavana fotsiny nga ty fitaizana sy fanalabeazana samby rery zaza ray, ha? So de velomindri amin'ny rivotra fotsiny io zaza io na pampindri amin'ina fotsiny. Zany ny vavavalindriana. Ary? Nanaitra ny saiko izay fandevy ndreniko any amin'ny fitaizana ny zaza nateraka tsy maintsy hotongavana olombanina zay. Sofa notazainy izy mivady ray aman-dreniko ah. Azoko an'olokoloana ty zanaka ity. Diso hevitra ianao roneny amin'izay nananako ty zazy ty ah. Tsy fatritran'olona na fakan'olona izay renjanako zay. Fa firin'izay zazavavy moa ty indrity ny matoky tena tak zany amin'izay olona zay, hein? Mampitandrina tsara andry ah. Fa tsy isy afa-tsy ara-tsy toetrany, avetavetana, anymbanandry amin'ny fiainandry manontolo no anikendreny zay jolamboton'olona nampitoejazandry zay. Eritrereto tsara iandry neny ah. Ninny? Ny tsaratsara azo foana ianao. Fantarinao tsara izay rehetra nanontaniako anao, bedibedy, fandevylevena, fanabatiana no mba nanoroana hevitra tsy azoko sy tsy fantatro. Taka tsy mba nodiavinao velively zany ny fifoazan'ny fitiavana sy ny filanonofo zany. Taka ny zava-doza sy fampiseho masoandro ny fampalalana anay an'izany. Tamiko, tsy hainao hatramin'izao fa tsy ny manenjika. Ny tokony sy tokony ataoko rehefa ho avy ny fotoana tsy maintsy halalako lehilahy. No sendra izay nananako anaka, tsy misy afa-tsy ny mahafatritran'olona azo no nananaranao ah. Aza atao ndry rendraindry zany tenindry zany fa asa foana angambo zay azondry. Tsy mbola fay an'le kapoka nandrivorivona azondry tokoa angambo ndrika eo no mitsaotsaobava mandreraka. Nandrivorivo tokoa izay kapoka nahazo azay. Mino ahy ianao roneny fa tsy ho haiko adinony ny kapohanao ahy iny. Tsy ny irifirinetiko no tsy anadinoko azy, eo de eo zay. Fa raha tsy nakapoka anareo, tsy nahafantatra ny fahafinaretana na ny tambatambazan'olona ty ah. Fa naninona moroneny no tsy nakatahaka ny fomba nitaolinareo ah. Ny azy rehefa nahina, tsy tia ny anody vitanazy, na de netony folo volana aza de nahoany raha vao tonga teto tany. Zany ndray vava no tonga eto tany ah. Azo ny antoka tamin'izay fa tsisy anody vitanazy. Naninona raha vao hitanareo fa niteraka vavikely nareo niteraka, naninona tsy nahoakareo avetrany ah. Tsy fafabaraka tahaka izao na lalako fitiavana izao nareo tahaka izay. Ary tsy nijaly koa nandihy fiainana, nalala ny tsiro ny vao azo fitenenana mangidy, marary tahaka izay efa reko nandevylevena azay. Ene, efa tsara antoka manana ny vonina tokoa ngambondry zany mahay vavy zany ko.
Ka rehefa izany no ny fanoroanareo hevitra tany an-takotakona tany dia ampahafantariko amin'indry mazava tsara fa raha tsy mampakatra andry ho vady ny ara-dalàna izay nampitondra kitrandry dia ahita raharaha marina aminay izy. Zaza mbola tsy ampy taona indrindry e. Izany ny saina asisiny any an-dohandry any. Zaza sady izy olona nampitohy jaza andry. Manodipodina zaza tsy ampy taona, amotsy fotsina, amingavigana ray aman-dreny. Dia ahitanay marimarina izy fa tsy lazao izany jolambotondry izany. Fa ataonareo inona aminareo, ahita inona aminareo moa izy rene? Etray, gadra no miandry azy fa inona indray ny andrasandry andry azy eo? So mihevitra koa ndry efa vehivavy lehibe tonga taona koa ndry izao. Ampahafantarony izany lehilahy ndoza manadala ny lohandriny, gadra miandry azy. Raha mianakendry miseho be saina takizay nabisesiny taon-dohandry izany izy, lazao azy tsara. Ny orona iray ihany nododoako raha nareny teneny ampigadra andra-paratsoa. Nanodikodina zaza tsy mbola ampy taona fa 20 taona arak'izay efa nolazaiko taria-piandohany izao diariko izao a. Mahafantatra loatra ny toetrany ray aman-dreny koa. Tsy misomonga mihitsy izy ireo raha ny amin'ny haja mambonina no voatotoana na hoe izay zanak'izy ireo no etraketrahana. Na misavisa foana ny amiko sy raparatsoa no ny teny atoko ny raiko. Nalala ny mahazo azy. Tsy nakapoka izy fa ny fandevy levena, ny fampitahorana dia saika nanepotra. Fa enjana ny teny tamiko ary nantitra anteriny tamiko fa tsy maintsy nigadra ny rain-janako noho izao fanalana baraka azy ireo izao. Koa vao maraina dia niazakazaka namonjy andra-paratsoa. Parany! Ahoana? Mantsiraingana ianao, mantsiraingana dia aingana. Andositra ahoany? Fa maninona nasenao mandositra? Tadiaviny dada sy ny anogadrainy ianao no ianao nampitohy jaza. Vao 20 taona nge aho izao e. Mbola tsy ampy taona eo amin'ny lalàna. Efa nivonina tamin'izany angamba raparatsoa. Tsy ndraika mihitsy izy nareny teniko. Noraisiny teo amin'ny sandroko aho. Nafantony mafy tamiko ny masony dia hoy izy tamiko sady namihina. Aza ataonao matitranao izay tenin'ny rainao sy reninao amiko ry lala. Aza manafoana ianao fa akariko mihitsy ho vady ianao e. Nikentrona ny androka. Niala tamin'ny fahamihinany aho. Tsy namposiko ny navaliny aho. Apakatra ho vady noho izy. Tsy nahajery azy aho. Niondrika, nieritreritra izay zavadreko taminay ankizivavy aho. Eken'ilay tovolahy ny apakatra anao hitohy jaza taminy ho vadiny. Andosira ny fanagadrana azy. Nitraka dia hoy aho sady nandà mafy dia mafy. Tsy ny apakaranao ho vadinao ara-dalàna no niazakazahako hamonjy anao vao maraina. Tsy hanery anao noviana amin'izany koa ange. Oka ataontsika ho zokon-draha rahantsika any aoriana ny amin'izany fa ny amin'izao fotoana izao aloha dia ny andosiranao izay dia izay ihany no lanin'ny saiko sy ny sitrako ataonao. Tsy mahatoky avy ianao ry lala no miteny an'izany amiko eo. Tsy fanambarako anao fa nandrasako ny vavanao hiboraka amiko ny amin'izany hoe mampitohy jazanao izany dia ny andro fotsiny ahako. Fitiavako lalina anao nge izany ry laly. Fa raha sanatrika hoe tany an-tsaiko ny amitako anao sainy fa tsy ho niteny tahaka an'izany taminao mihitsy aho. Tena tiako raparatsoa. Nefa mahagaga fa noho izay fitiavako azy no toa tsy nanekeko izay nambarany ahy teo. Tsy fantatro na noho ny fatahorany ny gadra tokoa no natonga azy iteny izany tamiko. Dia no nitaotry ny zava-mety anjoa azy ve no anereko ny fahafinaretako sy ny hafaliako na azo vady ara-dalàna. Raha toetra tokoa izany teny izany fa ny ampandositra azy ihany no mety amiko. Tsy manoso-botanana ny fitiavany ahy tokoa ve aho? Ary tia izaho mitohy jaza tsy manambady ara-dalàna. Adosoana sa adalàna be vavany aho? Apotika ny fiainako rehetra sisa mbola ho avy.
Tsy diso amiko ve raha anaiky ny akary ny vady ara-dalàna na tsy anaiky izany koa. Izay ray ataoko amin'ireo toa anenenako avokoa atsoatsy. Tahaka ny tafiditra tambovo ary no aviko ray manontolo no potika na ahasoanay. Very hevitra mafy very tokoko. Tsy ho resy tsy ady anefa netikambo ny eritreritra ny fitsaratsarany neny foana andra-paratsoa fatritran'olona ka na ho lasa vadiko ara-dalàna isy na tsy. Hitovy ihany fitsarany neny azy sy ny antony anenjehana azy any aoriana. Nisika nerim-pohako izany raha niteny entitra tamin'ny ra-paratsoa hoe raha ny fahasambaranao no mbola ity ary parany raha ny ahafitra izao fankatiavantsika izao no mbola mitempo any am-pona ho any na dia bitika kely indrindra aza mandosira fa maro-potitra kokoa izao fifamatorantsika izao amin'ny alalan'ity zaza ato am-boky ity izany. Asa velanao azo vahana any an-tsaiko any ny fanahiko izao any aoriana any analiko atsika ny nanambadianao toa-karazany tery vai manta no nataon'ireo ray aman-dreniko te hampigadra anao. Tsy tahotra izay fandrahoana ny ray aman-dreninao mihitsy kely izy fa fitiavako anao mitafotafo. Azo heverinao karazana tery vai manta ny ampakarako anao vadiko ara-dalàna ralala. Mbola tsy vita ny fianaran-dra-paratsoa tamin'izy nampitoejaza zao. Ko nahiko ihany kosa sao izany ihany koa no nampirisika azy hampakatra ho vadiny ara-dalàna. Te hanampy azy amin'ny tany fianarana koa. Raikeko ny hampakarany ho vadiny. Nefa navezadanja loatra tao an-tsaiko ny ho fiainanay rehefa radray afaka amin'izao toetra raha mampisavoritaka anay izao izay. Raha sady efa nanana antondra raha no nianatra izy dia nanaiky mora foana ny hampakariny ihany angamba. Tsy naleo tohika ra-paratsoa. Nandositra tokoa izy. Ary tampoka foana tsy nampoizika akory ny nandosirany. Saika ikoa maina ve izy? Tsy nahoako mihitsy izany. Nahafa-po sady nafaly ary rehefa tsy azo andry dada sy neny nogadrainy izy. Ka raha nikoa maina tokoa aza moa nataon'ny ra-paratsoa. Tsy hamalifaty azy velivela satria andany andro zany amin'izay tokony hanasoavako ny tenako sy ity vahiny kely ato am-boako ity. Noho ny fantatr'izy mivady fa nandositra tsy hita tany nale ra-paratsoa dia romotra aoka izany izy ireo fa latsa-dremby. Nisafoaka izy mivady. Nifatratra ty amiko avokoa ny atezerany zareo. Fa tsy nampiotsina mihitsy izany. Tsy nampoziko velively mihitsy ny vokatrizay nampandosiriko andra-paratsoa izay. Indray andro mantsy. Tsy maintsy alana io zaza ao kibondry io. Azo lohandry tsara izany. Alana. Tsy maintsy afaka anao narany fa tsy misy ampitondraindry henatra amin'ny tany amamonina mihitsy eto. Zay varadatsaka no tsy mbola hitako raha nareza ny tendreniko izany Kepoka foana. Nanena be vava tsy nanaiky foana ny hampakariny ra-paratsoa ho vadiny ara-dalàna. Fa toa hiatra amin'ny anjanakay efa nanafatra farany aho kenakenay ny tena mpandosirako azy. No nisinda ny atairako dia hoy aho tamin'eny. Raha nenatr'olona foana no zakanareo amiko dia andeha lavitra anareo koa aho. Andositra dia mbola tsy hita ny kiboko. Aneka fa tsy misy mahalala anareo na mahalala izay marina ny amiko no hiteraka ity zanako ity. Ahoana hoe izany vavan'ilay kalatonak ity? Manomboka izao dia tsy mbola hita tokoa ny kibondry dia tsy mahazo mianatra trony kondry. Azondry izany tsy mahazo mianatra trony. Mijanona manao rara rehetra ato trano-dry. Mazava-midry izany teniko izany mijanona ato trano. Nanomboka tokoa ny azo fijaliana ny antsoroako sy ny babeko. Nezany izy mivady koa ny analana ny zaza etiko am-boka. Tsy nisy nampanaovina andreraka. Rehefa tsy afaka teo amin'ny tsy mbola nahitana kiboko ny zaza tamin'ny fampanaovana ny raharaha rehefa mety ho mandreraka dia ny fampihinanana azy ao karazam-panafody vita vazana vita malagasy izao indray no nandimby toerana. Fa tsy nandeha ilay biby tao am-boako. Arakaraka ny nahitana kiboaka anjerijeren'ny olona sy tao nanontanian'ny mpahalalanay ny mombanay no
Maika nampikiry biby azy mivady ray aman-dreniko tsy amela ny zaza ao ankiboko tsy hoe sorona. Nijaly ny saiko, nofo ary ny fanahiko. Eto ampandiavana izao tantarako izao no mahatsapa fa raha misy zanaka tsy maintsy ampianarina, ny zanaka vavy no tokony atao lohalarana amin'izany. Fa raha mahitana dia jonjorombony ihany aza amin'ny fianarana mantsy ny ankizy vavy. Tsy maintsy voafindrina amin'ny janany eny ampifony izany, ka tsy ho zanaka tsy vaky-pahalalana amana fianarana no alokin'ny kibony, fa olona manana na dia fotopototry ny fahaizana mampalalana fotsiny ihany aza. Aoka hifarana treo ny fiheverana ny ankizy vavy ho velombady, na izay hiarakarahana fa atao didy sy adidiny tsy maintsy ampianatra azy ireny. Soa fa nampianarin-dray aman-dreniko sangy tsy atakalon'izy ireo ny aza mambonina any ka na dia ny fikitra tsy nety ny alina tao am-boka aza ny menakinayko dia nitadiavana hevitra hafindray ka nosokirina. Naharary amafy tokoa izany, nefa tsy nampilevitra azy mivady mihitsy. Indray andro, nilelaka ny faladianareo rehariny eny efa tsy misy tsy nalehantsika nalana zao zanako ato kiboko izao. Tsy mety lasa nefa fa zao tafajanona am-boky zao ihany izy. Avelao re amin'izao izy rineny io. Manao ty tsy mahalala matiko eo vao mifararemotra eo. Tsy aja mamboninahatry indry matsy no sorandry fotaka ka eo indry manao teny mampalahelo eo Inona no avelao amin'izao? Fa firy ny olona manala zaza sy mbola nala zaza nefa indry tsy maintsy afaka ny anarana io. Reny ny sofindry tsara zany. Tsy azo avela tsy ho afaka izany io. Na dia anaraka mba aminay kosa ve dia tsy maintsy alana ihany mikikiranareo. Tsy hitanareo efa tsy mitsamby jininika ny rahako manorika any amin'ny indranjiko iny. Okare mamindra fo amiko e. Oka tsy alana ato kiboko ny zanako. Efa niafotsy asatra tamin'izay. Ny haiko efa reko tena ambivitra dia ambivitra. Na ny olona miresaka aza efa tsy reny soviko tsara intsony. Asa, toa nisy fotoana tsy natsiarovako tena. Izay vao nikoropaka izy tao an-trano. Novonjenaingana nampidirina hopitaly Nanahy mahafiany indray angamba izy mivady so hitelany am-pasana ny fikirizana nala ny zaza ao ankiboko. Mbola vitanandroko tsy ho tapitra angafa, mbola vavony soma tsara ihany Nijanona ny fijininika ny rahako ny koriana. Reko izao ny tenin'ny dokotera sy ny sage-femme nanome namonjy hafa. Azo antenaina ihany ny tsy fahafahan'ny zaza fa anao izay farahery ny hitazonana azy izy ireo. Ary dia izay hatsara toerana azy eo am-boka no hiezahana. Afaka andro vitsivitsy dia nanomboka niverina tamiko ny heriko. Fantatro fa tsy amerina intsony izay fikirizana nala ny zaza intsony izy mivady. Ko dia nandrinandry ratsy ihany ny saiko. Ny andro dada sy neny no tsy fantatro. Fa ny amin'ny fotoana aterahako indray avy eo no nampitebiteby amafy. Ho sarom-piterahana ve Mbola nisy fomitepo fitiavan-janaka ihany angamba tany amin'izy mivady ray aman-dreniko ka niezaka mafy tokoa izy ireo hiverena ny heriko sy ny tanjako hiterahako ny zanako. Velon-jazalahy ihany Sarotra aok'izany vao azoko ny zanako. Aok'izany ny hafaliako fa tonga soa mahatsara mpifoky ihany ilay silaky ny aina sy nofinay sy raparatsoa. Mba nanara-maso ny fahatongavan'ity zavikeliny ity ihany na i dada na i neny. Fa i neny rehefa nandinika ity vahiny kely no nilobava hoe Ndry, ary maninona ho aty lohan-janakindry tsy mahadinika izany nga zato ndry sa ahoana Zanako naloko ny kiboko ve tsy efa voadiniko raha voalatsaka tany. Indrindra nitondrako ny mafy raha tsy mbola olona hivelona eto tany akory izy. Voateraka dia ny lohany no nifatohan'ny masoko voalohany indrindra. Hoy ihany sy tsorototra namaly andreniko. Maninona izao ny lohany tsy mitovy amin'ny lohan'ny zazakely voateraka rehetra ve?
Mitovy tokoa amin'ny lohan zazakely voateraka rehetra ny lohan janakidry. Fa ny fijeriko azy tena hafahafa, toa ohatry ny lehibe, toa mivonto, toa maninona koa ary zato izy. Tahaka ny tsondry ny defy na rivo na rezany teny toa mbola fanabatiana ny zanako izany ihany koa. Sady tsy nijeran-dreniko no nisento-lalina mafy namaly azy hoe efa tonga soamantsara eto ampofoka izy ty zanako ty roneny satria nabone fotsiny io lohany io dia iova boribory any orina e. Zany ny elehany rehefa mahadido tsy laitra toroana, tsy miainy, tsy mirarahana dray aman-dreny. Rehefa lehilahy dia rahana avokoa. Indrindra tsy nahafetena ka ny zazakely tsy malatsiny no mizaka ny tserany aina. Na sendoatra aza ny tenineny izany. Nofiniko mafy ny foko tsy sendoatra. Azoko an-tsaina amin'izay teny-dreniko izany fa tsy azoko anteherana amin'ny fikarakarana anay, indrindra fa ity zanako ity raha izy. Lavitra anay tokoa mantsy ankehitriny raha-paratsoana ampandosiriko ka tsy mahita ny fahoritsaiko. Tsy dia hifamaly amin-dreniko fa ty menakinaiky ity no hita ny takaitra. Tsy noho ny fitondrako tena tsaratsaraina foana fa noho ny fikirizana nala azy tsy tanteraka raha mbola tany ambohaka izy. Ny tsy fananako safidy na leovako tena no ararotin'ny roneny anerena nala ny zanako. Latsa ve ny mbola ampizakaina andray? Nirotsaka moramora nandeha nantavako ny ranomasoko. Tsy nisy nampiona. Maika koa ny fendrofendro lalina. Menakinaiky ve nikezahana ho taperina ny ainy raha mbola tany ambohaka? Misaotra ny avindrindra fa tsy tanteraka hatramin'ny farany izany. Norokoroako aoka izany ilay naloko ny kiboko no hoy taminy na dia tsy fantany aza. Mafy tokoa raha mafy anak'izay no zakaiko ny tondrana anao folofolana izay. Izy firy amin'ireny ankizy vavy tonga reny no hitondra sy mbola hitondra ny tahak'izay efa nentiko izay noho ny fitandrona izany aja mamboninahitra sy ny fitadiavana ny hikombona ny vavan'ny olona ka jijereny mason'izy ireo ny fiainan'ny olon-kafa. Asala. Tsy mbola nisy herinandro no nahaterahan-janako rehefa nampitondraiko ny anarany hoe parana izy. Rehefa nampalalaiko andray ny antaratasy ny fahatongavany soamantsara, no safitra tsy nahetsika ilay zanako mena vava. Nitomany na tratra ihany no niatombohan'ny fahasaforany. Ny famonjeny ilay zanako. Sofa samy teo avokoa na izana izy mivady ray aman-dreniko. Nanampy ahy tamin'ny famonjenan zanako dada. Mafy tamiko nahita ny parany kely manga natao tsy niaina intsony. Tsy hitako izay natao. Ny volondohako fotsiny ny rotoko, ny ranomasoko ny jona moty ny tavako. I dada no nakahery ahy fa ny neny sady nikosika ilay zanako mbola velon-datsa ihany. Raha tsy dada no ny teny mahery ny bedy azy, tsy nangina tamin'ny teny nakarary amafy izy. Niverina ihany ny anjanako noho ny farimbonanay telo mianaka ny famelomana azy arak'izay azon'ny saina tokony atao. Nanoratra indray ho andra-paratsoa aho. Nanantitrantitra tamin'ny ihany ny nahaterahan'ny parany sy ny nampafantatra azy momba io aretina na safitra ny zanaka io ka tsy atserovany tena nandritra ny minitra maromaro. Tsy nahafantatra mihitsy izay tany misy andra-paratsoa rehefa nasaiko nandositra izy. Nomeko ny anabavy ny taratasiko, nasaiko nalefa ny ainga arak'izay azony atao. Tamin'io nasafitra ny parany io no nahatsapako na dia teo aza ny ray aman-dreniko fa miady rery ihany aho ny tsabonan zanako. Satria lavitra ilay olona nananako ny zanako aho. Teo no nafatarako no mahamety ny fiainana olon-droa. Ny varahontsana ny eritrehitra hoe izahay rery no hitaiza sy analehibe ny zanakay. Nanontany tena hoe ataoko ahoana ny fiarovana amin'ny loza ity zanakay ity. Marina fa eo ny ray aman-dreniko. Nefa raha ny fibedibedena sy ny fandatsanana nandritra ny famonjena ny parany, sy azoko anteherana velively ny reniko izay tokony olona kaikiala landava. Iraiky moa tsy afaka amin'ny asa mandraraha ny famelomana anay. Nosoratako ho an'ireo ankizy vavy rehetra.
Andy fiainana mahavehivavy azy zao diary zao. Engane tsy andy izay nodiaviko izy ireny rehefa hodiavi-pitiavana. Tsy ho tahak'izay nanjoa ho tantaraiko tato amin'ity diariko ity izay mantsy aho, raha mba nisy nanorotoro, ny tantana, nampahafantatra ny tsy maintsy hodiaviko nefa tsy fantatro mialoha. Mifanohitra amin'ny adidy sy andraiky ny tokony ataony damiko nataondreny koa. Tsy totosa amin'ny marina tokony ho izy ny fanorotoronany maro aminay ankizivavy. Zara raha natao zany, nefa nihaja mamboninahitra, masarotiny, ho voatotoana raha tsy tsara fampianarana sy fanorotorona ny zanaka vavy. Manepitrako tokoa ny fitandrona sy ny fampitandrona ny haja mamboninahitra noho ny fanorotorona ny zanaka vavy amin'ny fiainana mahavehivavy azy. Tozo-botanana no iandry, aronjina, ampiondrena amin'ny tany tsy hitraka, hitsahana tahaka ny biby ratsy tsy hipotra raha mianoka filany nofo. Koa izao no afatra petrako. Nataon'Andriamanitra andrenanahary ho loharano hipiran-janak'olombelona ny tena sy ny taovantsika vehivavy. Tsy natao hoentika ny fankahalana ny fotsika vehivavy. Koa nankeriny aza ange zany, nasitraky ny fotsika tamin'ny olo-titsika, na sanatriavy vava avetavetana no nananana zanakam-bohika, tsy anjarantsika ny mamono azy. Somby ny aim-behivavy zao olombelona rehetra mihetsiketsika eto an-tany zao. Ka inona ny tena fahotako? Atraiza sy atraiza ny tena lehibe ny fahadisoko. Taky ny ahoana sy ahoana no mahameloka, raha ny fota amin'ny torimaso ny nofo ka nila ary nanaiky ivata amin'izay naresy-pitiavana ahy. Tsy azo arenina va zany raha mbola fahadisoana no hitsarana azy. Hitsara ity olona rovana ity anareo tompoko lasy sy tompoko vavy isany dia amoaka didy. Ampifanarao amin'ny feon'ny fieritreretanareo ny fandiniana, ny famadibadiana, ny fandanjalanjana ny didy izay ho ampiarinareo amin'ity zazalahy rovana ity. Alaliny ny gidiny manjoa azy hatramin'izao fotoana hitsarana azy zao, ka hatramin'izy vao nitorotoronina, tsy meloka, na diso na tamin'iza na tamin'iza, nefa efa nofofona sahady ny ainy. De fakafakao, inona, nahoana no nahatonga azy nandratrandrenibeny. Ny aiky tongotra aman-tanana izy fa nandaroko akibai tokoa ny lohan-dramatora zay renibeny. Fa lavy ny marondrany kosa ny hoe fanahininy zany von'olona zany. Aoka tsy noho izay fiekeny fa nandratra ny olona izay no anapoриfonareo fa meloko izy. Zaza maditra satria lalana velona no mandrara ny famonoana sy fandratrana olona. Raha ho araka izany tokoa no hifotoranareo amin'ny fandanjalanjanareo izay didy avoakanareo, dia tsy hisy mihitsy intsony anton-javatra hafa ahazona mamela heloka ity zazalavo amin'ny sandratra amin'ny fiainany ity. Mbola vao eo an-tokotanin'ny fiainany izy, mbola afaka manonitra ny fahadisoany. Efa noelohana tsy diso ohatrany akibondreniny izy io, ka raha tanana ho heloka izay tsy naharatra ny olona, dia izany no tena fanapotehana ny fiainany tsy andro tsy antelo eto an-tany. Na dia tsy mba salama vatana tahaka antsika azy izy io, dia tsy misy amintsika afaka hitompiteny fantatra fa tsy anapahasitranana mandra-patapitry ny fofonainy zany tsy fahasalamana zany. Tsy ny andratrany andrenibeny velively no vatsiny kibay, ka ilazana fa efa nomaniny zany. Dinio, fa noho ny nofony efa nianjadiny ny hirifiry sy ny fanaintainana, no nahakely hery azy, nampiena ihany koa ny herin'ny sainy, nahaketraka ny sitrapony. Tsy misy hafa tamin'ny vimiaina ny tsambikiny zany ka nandratra olona. Ny nahafantarany ty olona rovana ity ny fototry ny fangiry firiny sy ny nahalalany ny rangory fototry ny hafa tamin'izany no nahasendoatra azy mafy, tsy nahafehezany tena intsony. Ka afa tsy azo ampitoviana velively amin'izay fahavonona andratrana olona ny parany arovana eto. Laviny reny olona reny ny zava-doza vitany satria antoko ny fiainany ny fandavany an'izany. Tsy mba nandany nandratrany andrenibe ny parany, ny aiky izy satria tsy ara-tsy toetra naditra no nandratrany olona. Ombay mamadibadika amin'ny fahendrentsika malagasy sy tovitsika amin'ny firenenkafa fa ny eloka ibaboana mody rariny ary ny rariny tompona mody eloka. Eloka tokoa, fandikana lalàna no mandratra olona, fa moa fitiavana fotsiny andratra andrenibeny ve no nanadaroany ty olona rovana ity zany olona noratrainy zany? Nisy antony tao.
Antony tsy zakan'olona mahalala maharary milanja ny vokatry ny fahavoazany noho ny fietraketrahana ny nina na mpianjadiana taminy. Tsy ara-tsi-panana lolopo indrindraindrindra sanatria no nampanintsitra ny tanan'ity olona rovana ity andariko andramatora zay, fa noho ny fanaovana vaindrahala tsy mba marary sy ny raharahina zay nampanaintaina sy nampangirifiry ny nofony. Nilavonjy izy fa tsy nisy ny rarano ny nodimandry ny reny nitondra azy folovolana, nefa no ny edina fo amanaina ny sokirana azy ialana tao ankibondreny no fototra nampanaintaina sy nampangirifiry ny nofony ka tsy nahasalama azy. No ny tonga soamantsara tetỳ tany indray izy, mbola ny tanana alahelo sy asorana ihany, nankalaina, mbola navela iady samirery tamin'ny aretina novolen'ny lehibe tao amin'ny nofony. Navela nodimandry niaraka tamin'ilay reny nitondra azy folovolana ny fiantahantany, ny fiangotiana amindreny. Tsy mba hitany tamin'ireny beny zany, reny be nitondra folovolana andreny niteraka azy. Zovy amintsika moa, ny tsy mahalala fa amin'ireny antahanta manatambitamby sy safosafo avy amin'ireny reny no anefena ny fanahan'ny olona ho tsara, ny toetra ny ho tsara ihany koa. Ka ny saina ahalala fahafinaretana, ary ny fo ahay angoraka ho be fitisy ho mora tiavina. Nampivadiana ny parany zany satria no heverina sy natao isan'ny zanaky ny adalana, zanaky ny jolam-boto, tonga tsy nantsona anafitohina, anembatsembana ny aja mamboninahitry ny efa vokiandro. Noho izany tsy nasiana fiheverana izay mba ananan'ilay zaza fahasalamana sy fitaizana sahaza ahaolo-mendrika azy eto amin'ity tany mamonina ity. Nandritra ny taona maro, onjoonjo ny parany samirery no niaritra, nizaka ny hirifiriny tsy fahasalamana satria efa kamboty izy. Raha tsy nisy ireo diary nosoratan'ireo, dia tsy nisy nahafantarana mihitsy fa vokatry ny tanan'olombelona akaiky fihavanana amin'ny parany no nampangidy ny fiainany eto an-tany. Fisainana raiky tapisaka tao amin'ny natao solondreny nodimandry ny mahahenatra, fanalamba-raka azy ny fiaraha-miaina amin'ny zazateraka tsy tao anatin'ny fanabadiana ara-dalàna. Intamavesatra izy fa tsy mba taranaka, any ka tsy nasiana asiny, tsy nijerena na ambany topaza maso kely akory. Zany rehetrarehetra zany sy izay tsy voatanisa no nampanintsitra ny sandry ny parany nandaroka kibay andreny beny. Ditra ve zany ka ilana famaizana? Sa kosa ny fanombanany osy natao antsirambina ny fitaizana no fositra ka nampifototra ny vokany tany amin'izay ny ambony adidiny amin'ny zanaka mampara? Aza-potehana laza sisa tsy torotoro noho ny fahakampotiany. Aoka ireo andro sisa-mbola azo ny velomana soamantsara, tsy olaniny any amin'ny fanasaziana azy satria hoe meloka noho ny fandratrana olony parany. Aza tsindrina fa lavo parany topoky lasy topoky vavy isan'ny mpitsara. Efa nozakainy hatrany am-boka ny didim-pitsarana nanameloka azy ho faty. Aoka ny tsy fahatanterahan'izany tamin'ny andro sy fotoana no heverina ho na olon-dratsy any parany ka anjirana ny herin'ny lalàna nasaziana azy nandratra olona. Omeo rary ny parany fahazaroizana rotsy-pigadrana izy fa mangalatra amin'ny andro sisa iainany ny anareo amin'izany. Raha tsy nafahandra-matora izay nietsika teo am-pandrinandro maromaro no nandarofany parany azy langilangy, izao iarahantsika manatrika izao koa ny vokatry ny fikirizana nanakanana ny parany tsy ho tonga ety an-tany. Raha izay andro tsy nahafahany noratraina nietsika am-pandrina no nahameloka, ahoana kosa no hitsarantsika ny taona maro ary hatramin'izao tsy nahafahan'ity olona rovana ity ny aina araka ny tokony maha-olombelona azy? Ka tsy lolo-potsy levona, na otro-potsy maty, na valifaty no manana fatratra na ratranandra-matora zay, fa nitobaka tsy voafehintsony ny fandrenesana hirifiry nentina hatramin'izay. Raha ny anameloka tokoa ny parany ihany no mavezadanja amin'ny fandinianareo dia manome rary ny fanalana zaza ianareo. Fanalana zaza efa mianaka ankehitriny ka izay tratra ihany no olomeloka. Fomba fanoherana ny fandrosoan'ny tany sy ny fanjakana ny fanalana zaza, manomboka amin'ny olona mendrika aza mamboninahitra, loloavina tampony loha, toma mioditra amin'ny mpiarabelona ka hatramin'izay farahidiny indrindra. Zany ny miara-mitsokombakomba ny fanalana zaza. Firifiry amin'ny vehivavy manambady ara-dalàna ankehitriny moa ny tsy manandrafy. Anafenana, elana ny manahirana noho ny fanana jija, sipa, ompikely, vadikely sy ny sisa. Ny fanalana zaza ny fanafodiny. Mandroso midina toy ny rano ny fiarahantsika monina. Na efa mampiorika tahaka ny inona aza ny fahaizana mampalala antsika, raha mahazo vahana ny fanalana zaza. Isy anto inona nefa moa zany?
ho anjovo ny fikaroana fiadanana mampahasambarana raha tsy hisy poniny tony tany tony. Raha latsapaka ny antsain'ny vehivavy ny fanalana zaza dia fampiariariany izany fa tankiny tsy misy intsony any amponin'ny vehivavy ny fitiavany. Koa saino fa fahadisom-panantenana kely fotsiny dia efa ampy ho an'ny vehivavy sasany anafoanany ny aina mitsimoka ao ambokany. Fa tsy mba nanao an'izany kosa raha bakolala irenina na mafy tahaka ny inona aza ny nentiny tamin'ireo nahitany masoandro na niterena azy izy raha tsy efa tsy nahatsiaro teny izy tsy nisy ny famonjena ny ainy. Tsy tompoko lasy tompoko vavy mpitsara isany azatra amin'ny herim-pon'ny efa nodimandro no tsy nina amin'ny fanamelohana ity olona rovana ity. Koa mangataka izahay ny fanafana madiodio ty olona rovana ity fa tsy misy afa-tsy izany ihany no rariny sy hitsiny ahafahany ty parany rovana ity manarina izao tsy fahasalamana izao aloha ary koa ivelomany hiara iri-iri amin'ny mpiarabelona aminy. Tapitra ny teniko tompoko lasy tompoko vavy mpitsara ka misaotra anareo naharitra ny aino hatramin'ny farany. Misaotra tompoko. Misaotra anao Andriamatoa Président. Ny amin'ny azoko miteny ny amin'ity raha iloha eo antsika eto ity hitsarana ny parany manoloana antsika. Fanimbana olona miariary tokoa ny fanamelohana olona tsy voalanjalanja tsara. Mbola tanora dia tanora tokoa ty olona voapangy eto ity. Mbola ho lava ny lalako diaviny eto tany. Fantatray tsara fa tsy mbola nisy nanamelohana azy talohany zao raha zao. Noho izany indrindra ny lalàna tsy ho famaizana fotsiny ihany. Fa atao koa ny lalàna ho fantsiana ny nandiavana lalandiso. Fantatray tsara sady azonareo atsaina mazava tsara koa fa ny ampisalasala anareo anameloka na tsy ty olona eto an'loantsika ity no namelabelarany mpiara-miasa amiko, mpiara-mahay-lalàna tamin'ny fomba nitondrany ny fiarovana ny olona rovany. Adidiny ary andraikiny nekeny raha teo zany tsy anatsiniana azy velively amin'izay fomba nitondrany ny fiarovana. Ka tahak zao aminay kosa ny toe-draharaha. Valifaty miariary zao, lolo-potsy levona, otrpo vita analana ain'olona, saingy tsy tanteraka tamin'ny kenren'ny voapangazy hatramin'ny farany, ka nijanona fotsiny ihany ho fandratrana. Dinio tsara, nahoana ange no nidina karetsaka sy fanalahidi ny varavarana nakao amin'izy mianaka. Mazava loatra fa nisakanana ilay remby tsy ahafahany mipiritsaka. Aminay, raha navela fotsiny tsy nohidina ny varavarana, dia tsy nampisalasala anay ny ilaza fa tsy nihevitra saindrasy tokoa ty olona voapangy eto ity. Tsy disoanareo velively angamby zahay, raha mampahatsiahy etona ny fianaky ny vonon'olona eto amintsika kehitriny. Tosanatria ny tompon'andraikitra ny tsy manao ny asa mandrarahany. Tsy noho izany velively tokoa marina nefa sanatria fa efa miopapana loatra ny asanjolahy sy ny fandratrana manavonon'olona ka tsy voasahana amin'ny fotoana tokony hanaovana an'izany. Ko mba tsy ahatanana zatra mitsotra ny parany, tsy hanaovanay koa ny tsy miady nefa ny kobay ho akelika ihany amin'ny fahatsiloan'ny mason'ny razantsika. Dia tianay ny ampisaitsaina lalina anareo fa ny asa fandratrana olona tahaka zao raha tsy voafay amin'ny tokony ho izy dia ny mpiarabelona amintsika no hitondra faisana. Ary karazan-drazany mamela ny ratsy anara-po amin'ny fanaony anareo fa tsy fampitahorana na fandrahonana fotsiny ny anty oleto an'loantsika ity atao hoe parany, fa tena fikendrena miariary amono hanala aina mihitsy. Parany azakivy azakivy tsy didy pitsarana iny fa fomba pitsarana ihany. Ahoana hoia taminao metra? Azakivy rery parany. Tsy salalany mahazo aka ahay tsara. Ine ekeko nafa-poa kosa ny teny rehetra ny arovanao ahy. Reniko ianao metra noho izany ka misaotra anao ary izy ianao Raparatsoa. Ay
Rampaharantsoa idada sa i papa matoky ianao fa tsy tanala elo aminao ataoko tsara laza any amineny tadidinao neny ho any aminy ange velomarineny be io dada ndrarianako aza mankala azy ianao fonarianako fa zako tsy mankala anao okare mariny tiaka ianao nanaiky nitondra neny tany ambokanao ndrarere olona matiny sanako veloma. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratan'ny Faustin Raharson, tantara nampitondray ny lohateny hoe ny diarin'ilay ditra. Novelomin'ny Ary, Vero, Liva, Arsène, Arliva ary Régis. Jean-Jacques Randrinarivony no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanaditosa.